Fanambin'ny banky BOA Madagasikara kosa ny janona maharitra oloha larana amin'ny banky eto toerana io ny fantatra nandritry ny lanonana noho ny fampiarabana ny tontaona izay nitanterahan'ny mpiasa teo anivon'izany banky izany teny amin'ny Krypton na teny Ambohimalaza teo ny teny toerana ihany koa ny namana Claude la solution sy mamra Samuel. Tsy nahamenatra ny vokatra izay azon'ny banky BOA Madagasikara raha atao jery-totika ny taona 2024 araka ny nambaran'ny tale Général lefitra izany banky izany ny sabotsy lasa teo teny amin'ny Krypton Ambohimalaza nandritry ny lanonana fiarabana tratry ny taona. Ny zavatra nataontsika teto androany izany dia ny fampiarabana tratry ny taona eto amin'ny fianakavian'ny BOA Madagasikara miaraka amin'ny ireo manam-pahefana izay autorité de tutelle ny banky. Nolazaintsika teto androany zany ny vokatra azo tamin'ny taona 2024 iny izay tsy nahamenatra tokoa na teo ary ny crise izay mbola misy eto amin'ny firenena zany. Dia notsindrina manokana teo fa mbola nampitombo ny tambazotra ny BOA ary fito koa zao ny isan'ny masovo eran'ny Madagasikara. Nanao ihany koa zay ny recrutement ary nolazain'ny tale Général teo fa tao anatin'ny telo taona farany monja zany dia efa enimpolo sy telonjato ny isan'ireo mpiara-miasa vaovao izay nalain'ny BOA. Dia notsindrina manokana koa zany ny résultat bénéfice nataon'ny banque zany tamin'ny taona ity izay nahatratra 24 milliards 200 millions d'ariary. Dia ny amin'ny taona 2024 dia nitohizana ny zany asa tsara efa natao zany ary manantena isika rehetra fa ho vita ny crise efa vita ny fifidianana izay atao dia vao mainka koa zany ampisokatra ny asan'ny banky raha amin'ny fanomezana ny crédit zany nolazaina teo ohatra hoe ny ho an'ny salarié ho an'ny salarié dia misy ny prêt akany izay lava dia lava satria 17 taona amin'ny taux 12% izay tsy misy manana mihitsy zany eto Madagasikara. Raha ny voalazan'ny filohan'ny filakevim-pitantanana dia efa nambin'ny BOA Madagasikara ny hijanona maharitra oloha laharan'ny banky eto Madagasikara. Ny tale Général ny BOA Madagasikara Andriamatoa Jacques Dillet dia nanoro-tsoritra fa ampiarina amin'ity taona ity ny drafy fampandrosoana vaovao izay aharitra 3 taona. Hojerena ireo mpanjifa tsotra sy ireo orinasa araka ny voalazany ary andray anjara mavitrika amin'ny fampindramam-bola madinika ho an'ny sehatry ny fambolena ihany koa ity banky ity. Raha ny fantatra dia hotohizana ny fanatevenana ny tambazotra n'ity banky ity ary masivon'ny BOA Madagasikara miisa 4 no isokatra amin'ity taona ity. Ampitomboina ihany koa ireo GAB na ny guichet automatique izay tena be mpampiasa ankehitriny. Manoloana ny firongatry ny asan-jiolahy dia nilaza ny tale Général lefitry ny BOA Madagasikara fa misy ny fepetra raisiny mba hanatsarana ny fandriampahalemana sy ny fiarovana ny banky ary miara-miasa amin'ireo mpitandro filaminana izy ireo amin'izany. Anisan'ny nanamarika ny lanonana izay notanterahana teny amin'ny Krypton Ambohimalaza ny sabotsy lasa teo ny fanomezana médaille de travail ho an'ny mpiasa miisa 3. Ireo izay andeha hisotro ronono dia notolorana fahatsiarovana ihany koa ary ny mpanjifa anisan'ny ela indrindra tao amin'ity banky ity izay efa 450 taona no nanana compte tao dia ny grand chancelier Raltera Etienne dia nomena fankasitrahana sy fahatsiarovana ihany koa. Natao tao anatin'ny firalaina tanteraka moa izany fiarabana tratry ny taona n'ireo mpiasan'ny BOA Madagasikara izany.